ho amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ra-tsakafo efa misy ny paikadin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono amin'ny alalandreo tetikasa manoana ireo tantsaha sy vondron'ny tantsaha mpamokatra anisan'ny mandray anjara feno amin'izany ny FDA na ny tahirim-bola ho amin'ny fampirobona ny famokarana. Raha tamin'ny taona 2024 2024 zany zao dia ny fanarenana vitatsika réhabilitation zany dia 590 hektara tanimbary. Ny tanimbary vaovao zay najariana zany tamin'io taona io ihany 2024 zany dia 503 hektara 16350 hektara tamin'ilay première année ny mandahan'ny filoham-pirenena zany. Raha nitetika asa padapy zao dia nahavita hatrany amin'ny lemaka folo zany mahatratra any amin'ny 570 hektara no narenina zany no atsaraina. Mitoy ny asa zany tamin'ity taona ity dia mbola nisy ihany koa na dia teo aran'ilay hoe Covid-19 raha ny Fonds de développement agricole fotsiny zany dia tamin'ny taona 2024 zany hoe tamin'ny taona lasa zany dia 1.20 lavitrisy 21 milliards no vola nandeha mivantana nakany amin'ny tantsaha zay tao anatina tetikasa misa 440. Nisy fanarenana fotodrafitrasa zany zay misa 10 tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony iny sy ny faritra Iorombe sy ny faritra Loatra Mangoro. Nisy fanamboarana tohadrano 730 tany amin'ny faritra Vadivavy zay anarivony hektara no voatondraka tamin'izany. Teo ihany koa zany tao anatin'izay roa taona zay ny fanampianan'ireo lay fitaovam-pamokarana nisy tracteur 720 nahazo famatsim-bola na namaivana ny fividianana azy satria ny ataon'ny FDA dia manamaivana ny fahazahoana an'ireny fitaovam-pamokarana ireny. Nisy any amin'ny 420 ny fitaovana madinika nampiasaina fa ho an'ity 1.20 tiako tsindrina manokana zany Fonds de développement agricole io zay ratsa mangaika eto anivy ministère zay anoanana mivantana ny famokaran'ny tantsaha dia nahazo tsika zany famatsim-bola tsy averina zany hoe maimaimpona efa hitanareo zany tany amin'ny Union européenne tamin'ity taona ity zay any amin'ny 19 millions d'euros ny vola famatsiana tsy averina anoanana antsika malagasy ampiasaina amin'ny Fonds de développement agricole io ahafahana manome mivantana fanoanana ny tantsaha. Dia amin'ity taona ity zany vinavinaina farafahakeliny any amin'ny 950 lavitrisy 56 milliards d'ariary no vola zay ho alefatsika mandeha mivantana any amin'ireo ilay tantsaha ireo amin'ity taom-pamokarana 1.20 ity amin'ny alalan'ny Fonds de développement agricole FDA zay efa ao anatin'ny faritra 20 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ohatra ka faritra vitsy fotsiny tany am-piandohana. Tetikasa défi ohatra ny amin'ny faritra atsimo, ny tetikasa rindra miaraka amin'ny Union européenne, ny tetikasa padapa miaraka amin'ny banque raisam-pirenena, ny tetikasa AD2M miaraka amin'ny FIDA, reny manampy antsika mivantana reny atao anatin'ny ministera. Misy ny politika ankapobeny fanjakana amin'ny fanamorana, ny fanampiana ary ny fanomezana tosika ny tantsaha mba ahafahany tena misehatra matianina ao anatin'ny famokarana. Ametrakatsika zany ataontsika hoe tokany mora ho an'ny mpamokatra zany, ametrakatsika ny digitalisation, ametrakatsika n'ireo lay centre d'agribusiness zay anohana n'ireo lay tantsaha any amin'ny faritra maro. Lay tokany mora ho an'ny mpamokatra dia mba zahoany ny mpamokatra mahazo an'ireo anam-pamokarana na ny intrant agricole mividiny aradrariny na mividiny misy fanohanana avy any amin'ny fanjakana. Raha apetrakatsika amin'ny district 10 eto Madagasikara eo amin'ity taona ity efa nanomboka nametraka an'izany tsika izao fa mitoy ny fametrahana an'izany hiara asa amin'ny FDA zany hiara asa amin'ny programme fiarintsika zay fanambaran'ny filohan'ny repoblika. Iny zany tiako tsindrina fa tena miara-miasa zahay ary manohana mivantana amin'ny famokarana zany na ny madinika na ny salatsalany na ny vaventy.